RNS indray ny fanadidina hoentina amintsika manaraka zay efa mahazatra ny malagasy ny mandre azy ity isataona zay fananana ara-panatanjahantena ifanandrina n'ireo samy malagasy monina any ivelan'ny Madagasikara ny monina any Frantsa ny maromarina koa hotanterahana ny 9 sy 17 ary 20 marsa ho avy izao ary ny andiany faraika amby 70 amin'ity fananana ity izay hotanterahana any Lyon niona tamin'ny mpanao gazety teto antoerana ary ny mpikarakara izany fananana izany. Ampiavaka ny andiany faraika amby 70 ny RNS na ny rencontre nationale sportive zay fionan'ny malagasy monina any Europa amin'ity taona ity ny fidiran'ny taranja futsal sy ny fiampin'ny hetsika ara-javakanto. Hetsika zay atao any Lyon France ny 9 17 18 martsa ho avy izao. Toy ny fanao isataona dia hiara entana mandritra ny 3 andron'ny Pasika io ireo malagasy any ivelany. Antony nananganan'ny AOM ny RNS dia antony maromaro. Voalohany aloha dia tena misy amaly ny etaentan'ireo tanora malagasy any ampitan-dranomasina tsy tao a Frantsa ihany fa tamin'ilay tanàna manodidina any Frantsa amin'ny mahatanora azy dia tianao fanatanjahantena fa ivelana zay tianao fanatanjahantena zay koa dia fitiavana iona zany hoe isy fionam-be zany ny antony anaovana azy hoe fionam-be ara-panatanjahantena. Boatsika efa zokonjokony samy nafantatra fa tamin'ny taona 20 sy 3 reny somary enjakenjana ihany na raha-pirenena raha zavatra nitranga tany Tomasina sy tany Antsiranana reny ka ny zavatra tena atao anatiny isan'ny tamin'ny AOM dia hoe atsika ty mpitan-dranomasina dia tokony atao zay ivondronan'ny malagasy zay anao fietsena zay mampiray malagasy rehetra zay ny antony anaovana ny RNS tamin'ny taona 20 sy 20. Olona mahery ny 9 no andrasana amin'ity andiany faraika amby 70 ity raha nambaran'ny filohan'ny komity mpanatanteraky ny RNS Olivier Ramananarahary. Ankoatray dia ito ihany ny fifananana ho an'ireo taranja hafa mahazatra toy ny basketball, volleyball, lomano, tsipika netbe, karaté, taekwondo, judo, tennis ambony latabatra ary ny baolina kitra mazava ho azy. Ho an'ity taranja faran'ity dia nomena laka ihany koa ny baolina kitra ho an'ny sokajy zokony sy ny sokajy vehivavy raha ny sokajy seniora-trano na zatra hatramin'izay. Hatratra 15 arak'izany ny isan'ny ekipa hifaninana izay mitsinjara toy izao: baolina kitra vehivavy 2, futsal 8, baolina kitra senior lehilahy 13, baolina kitra veteran 10, basket lehilahy 13, basket vehivavy 7, volley lehilahy 12, volley vehivavy 12. Eo amin'ny sehatry ny kanto indray kosa dia anamarika ity andiany faraika amby 70 atao any Lyon ity ny fitomboan'ny trano eva anao fampiratiana ny mahamalagasy. Eo ihany koa ny fifananana soratononina sy fanorona. Tsy adin'ny mpikarakara'ny RNS ihany koa ny ampifaly ireo malagasy any Europa amin'seho sy fanentanana ataon'ny tarika jojoby, body ary mbosa.